ahoana marina ny toy ny ity raharaha kinapsa ity. Mbola isan'ny raharaha goavana eto amin'ny firenena ankehitriny. Ny mahakasika ny alabola nataon'ireo tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena sy ny tompon'andraikitra teo anivon'ny kinapsa. Iny ny arantsika nahita iny moa fa tena mpanatsoina ary mba nandray ny andraikiny kosa ny Bianco ka natonga ny raharaha ateny anivon'ny kinapsa hoe ny amin'ny pôle anti-corruption na ny paka. Ny talatalasa teo natao ny fanadiadiana azy ireo ary tamin'ny 7 alina vao ny farana izany. Nampidirina ponja vonjomaika eny an-tany mora avokoa na ny DG-ny kinapsa, ny PCA-ny kinapsa sy ny olona telo hafa atao anatin'ny conseil d'administration. Ny nampidirina ponja vonjomaika aloha eo ihany fa ny tena ny fanontaniana mipetraka manona izany dia ny hoe atraiza ny famerenana ny volan'ireo be antitra sy ny latsakempoky ny vahoaka izay nangalarina sy nalaina tao io. Ny arantsika rehetra nahafantatra tsara manko fa tsy resaka karaman-tale generalin'ny kinapsa ihany no voaresaka tao anatin'ity raharaha ity fa nisy ihany koa vola be tsy tokony tsoforoany nampindramina sy nalain'ireo olona miseho ambony lalàna eto amintsika. Dia hoy Ramatofan'iry Soa Erinaivo hoe vola latsakemboka tena hoe latsaky ny emboky ny atsembohanareo, latsakemboka ny atsembohanareo nalefa tao amin'ny kinapsa mba neritreretina hoe ho ampiasaina hiatrenareo ny retraite. Raha mitoy io ka lasa fahity io kinapsa io dia mba imagine firy million ny mpiasa malagasy tsy hanana retraite. Mazava amintsika rehetra angamba ny nambarany teo izay. Ny antale kinapsa no enitsika teo izay fa eo ihany koa ireo famoaham-bola sy ny fampindramam-bola tsy mazava izay mahavoaresaka ny ben'ny tanàna Antananarivo. Nambaran'io ampamoaka io fa 1.10 miliara ariary no vola nampindramina ny komina Antananarivo renivohitra avy ao amin'ny kinapsa. Izy io izay tsy mazava ny antony izay ny tena nindramana azy raha ny fanazavana nataon'ireo mpanolontsaina satria ny fanomezam-pahefana nomena azy ny volana Janoary 2024 nandritra ny fivoriana voalohany izay nataon'ny mpanolontsaina dia ny fitrosana entina amatsiana ireo fampiasam-bola voasoratra ao anatin'ny teti-bola fa tsy hoe afaka mindram-bola izy rehefa te hindrana raha ny nambaran'ireo mpanolontsaina ireo. Mazava ho azy fa tsy misy idira ny fanomezam-pahefana nomeny ny mpanolontsaina na ny délégation des pouvoirs mihitsy ity resaka ity. Izany hoe tsy nandalo tao amin'ny filan-kevitra munisipaly io fitrosana vola mitetina 1.10 miliara ariary io kanefa dia voafaritry ny lalàna ny mahakasika izany. Hoy mantsy ny fanazavana hoe ny commune urbaine Antananarivo dia nitrosa tamin'ny kinapsa ary izany fitrosana izany raha ny fanazavana dia hoe nentina ny vidianana na ny rachetena ny Easy Park zany. Zay zany le fanazavana nentina teo anatrianay. Ny fanontaniana moa satria misy mantany hoe tsy nanontanianareo ve ohatrinona marina le nitrosaina zay moa ao anatin'ny filan-kevitra io izay mampalahelo fa ny anay ao amin'ny filan-kevitra dia ferana ho indray mandeha mametraka fanontaniana dia tsy mahazo miteny intsony. Dia nefa ny raha nanazavana zany ny ben'ny tanàna dia talanjony zay ary gaga fa tsy afaka kosa nefany nametraka fanontaniana ny amin'ny ohatrinona marina le nitrosaina. Eo zany le fanontaniana hoe ngamo ny kinapsa banky ka afaka mampitrosa izay tsy azony atao mihitsy zany zavatra zany. Faharoa manarakarak' zay raha resaka fitrosana raha mijeritsika ny lalàna 2014-020 dia mazava be ny fitrosana rehetra dia tsy maintsy mandalo filan-kevitra munisipaly satria azadinoana fa engagement en commune ny atao amin'izany. Engagement raisin'ny mpitantana ny tanàna kanefa mi-engagé ny vahoaka Antananarivo ihany koa satria amin'ny anaran'ny commune urbaine Antananarivo nanaovana le fitrosana. Dikan'izay tsy maintsy mandalo conseil municipal ny zavatra ohatrany. Zahay nefany efa vita zany le zavatra satria matoa efa nampahafantarina anay le izy hoe nitrosa isika avy tena Easy Park efa devant le fait accompli na efa zavatra efa vita no ampahafantarina anay mpanolontsaina. Izay no zava-misy dia mipetraka ny fanontaniana hoe konahoana no ireo olona 5 ireo ihany izany no voanto sy nanaovana fanadiadiana momba ity raharaha ity. Azo heverina ve fa tsy mahafantatra ny lalàna mahakasika izany ireto olona ambony voatonontonony amin'ity raharaha ity. Gabo raraka tanteraka araka io ny famoaham-bola
izay vidiny latsakemboky ny vahoaka ao amin'ny kinapy zay ity. Vola mitentina 12 miliara ariary no nividianana tany tsy mazava izay voalaza fa mpikamba ny filankevi-pitantanana ihany no tompony ary tsy mazava ny taratasy. Atsemboam-bahoaka avokoa izany rehetra izany. Mpandraraha goavana eto amintsika no voateny matetika amin'ny tirara ity. Io mpandraraha io izay ao no maka vola mba hanaovana etsika sosialy anafenany ny fangorona karena izay ataony eto amintsika. Hoy mantsy ny fanazavana hoe zavatra anankidimy no nitenonsenay teto dia ny voalohany indrindra nisy an'le fivarotana tany lafo be zay nandoavana 12 milliards 5 plus 100 000 ariary 100 millions d'ariary nandoavana commission commission fa honoraire ny huissier ary n'enregistrena tany amin'ny receveur centre fiscal an'Ambohitra 625 millions d'ariary. Zany hoe io resaka tany io zany no madefere an'zareo ao. Tsy io ihany anefa no resanay fa niteny koa zahay hoe misy olona, misy association, misy fiangonana, misy olona zay akaiky ny DG-ny CNAPS de mahazo ataontsika hoe libéralité, mahazo vola au titre ny association izay tarihany de tsy zany fa membre vatomanga amin'ny alalan'ny association ambadiny. Tsy afaka hiteny mihitsy ny satria ireo olon'ireo de mbola mpivady amiray trano, ireo olon'ireo de mbola mpivady miara-miasa. Le rangahy zany manao ny business ama opérateur économique anazy de le ramatoa mody manao œuvre sociale amin'ny volan'ny CNAPS. Azonareo ve zahatra zany? Dia i rangahy zany miteny amin'le DG-ny CNAPS zany nametraka anao teo fa omeo vola zany ty association tia amba anaovany œuvre sociale. Tahaka izany no zava-misy eto amin'ny firenentsika ankehitriny. Ny mazava aloha izany atreto dia foana ho azy ilay efa sanina izay saika ho ataony tale général ny CNAPS ity. Ny azy dimy efa mazava fa mba ahoana ihany koa ireo olona ambony nangalatra niaraka tamin'izy ireo ary indrindrandrindra fa ny famerenana ireo vola tsy tokony tsoforoany izay nalain'izy ireo io na hatramin'ny Air Madagasikara aza tao amin'io vitikatsemboam-bahoaka io no naka vola ny vidianana trano ho ampanofaina mitetina 12 miliara ariary. Dia hoy hatrany ny fanazavana hoe io zany le lazaiko teo hoe misy olona ao amin'le commission de contrôle voantso fa misy tsy voantso. Ny agent comptable izay ny directeur financier no manao an'izay agent comptable ao amin'ny CNAPS zay apparemment izy voantso fa tsy haiko hoe ahoana fandehany. Normalement io commission de contrôle io mila manao vérification au moins une fois par an ary afaka manao contrôle inopiné de la caisse. Ato no mijery fa misy ortiko eto aloana masiko eto fa ry foana jereko. De aizareo oloreo ny inspection générale de l'État nisy nantany anazy ndray mandeha fa inona le atao hoe IGE tompoko de inspection générale de l'État. De ny DCF directeur du contrôle financier zay ao amin'ny direction de contrôle financier zay mijery ny fomba fampiasana ny volam-panjakana rehetra reo anankiroa reo assiste de plein droit avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et des différentes commissions. Normalement zany io fampiasam-bola tao amin'ny CNAPS io de nandalo tamindreo IGE, nandalo tamin'ny contrôle financier ary nandalo tamin'ny conseil d'administration. Ireo zavatra ireo no mampitonga ana amin'ny teny hoe hitatsika izao fa tsy ara-dalàna ny fomba nampiasana an'le vola aiza daholo ireo olon'ireo. Maninona ndreto olona anankidimy reto ihany no atsoina. Azadino fa niainga tany amin'ny vola nampiasaina tamin'ny coronavirus no tsy mazava ny fandaniana amina miliara maromaro io. Dia io fa mitoy amin'ny resaka CNAPS ankehitriny io. Ary azagaga raha afaka tsy hoatsy indray dia ny vola ao amin'ny banky fohy be mihitsy no enontsika rehetra hoe nisy nandroaka ambongadina. Tsara fantatrareo fa ny gouverneur ny banque centrale amin'izao
dia président ny conseil d'administration ny Mamy Ravatomanga ihany koa. Zany rehetrarehetra zany a ny antony ilazako an'izany de zao hoe mahagaga anahy no tsy ma-inquiété an'ireo olona rehetrarehetra ireo satria ty le dossier na tany tiana aloha no nresahana marina fa tena hoe ngeta aloha le montant ary mizatra tsy normal ao fa hoazavaiko aleo aloha iandry ny instruction antsika de hoazavaiko fa nenahy zany tiako insistevana de hoe rovina koa no déféré zany a ireo olona tompon'andraikitra ao anatin'le association andry sy fototra ho an'ny fampandrosoana zay Mamy Ravatomanga ny tompon'io association io a tariny vadiny. Sarotra tanteraka ny raha toka olona natao hitondra fandrosoana amina fiainam-bahoaka sy fiainam-pirenena toy ireny no mangalatra sy mitroka ny atsemboam-bahoaka fa tsy anampy vahoaka. Ny vidim-piainany ity efa miakatra isan'andro, ny karama tsy mbola miakatra mihitsy. Manambana ny azy ihany koa ny taxi be dia mbola zao ihany no ataon'ny mpitondra. Ny vahoaka efa fatiny anoanana izay mba kely miditra ao amin'ny angonina mba hitsinjovana no avy, saingy ireo fampanana ao amin'ny fitondrana ihany no maka izay kely mba angonina. Tsy vitany hoe efa mandohetra andoavana ny karaman'izy ireo isam-bolana ny vahoaka, kanefa ny vidim-piainana raha mahita sy miaina ankehitriny dia mbola trohany hatramin'ny vidikatsemboana sy ny latsakemboka mba hitsinjovana ny fanterana ao amin'ny kinapsa ihany koa. Raha ny fanadiadina izay natao anefa dia misy amin'ireo mpikambana no efa nilaza fa 30 taona mahery no mpikambana atao amin'ny kinapsa ary hase nosokazy nisy azy 3,7 sy 9 ariary isan-3 volana no raisiny, izay hita fa vola zara raha mahazo ronono. Miezaka manontany ny mpiasan'ny kinapsa ny hoe maninona no kely sahala amin'izany ary tsy mba ampitomboina ve. Ny valiteny de ny hoe efa imbetsaka ry zareo nandefa sosokevitra any amin'ny mpitondra, kanefa tsy foana ny valiteny. Ny vahoaka izany avela ho sahirana ary tsy misy rara iny izay fitarainana momba izany io, fa izy kosa mikikitsy kelikely izay voangonao. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?